fanakatonana orinasa any Antsirabe sahirana ny vahoaka ao avakana karatra. Raha rahampirenena antoko politika 3 sy fikambanana maro manameloka ny HCC tsy mahatoky ny seni tsy manaiky ny fifidianana amboletra. Fitantanana ny commune Antananarivo renivohitra fandikan-dalàna ny fanapahan-kevitra tsy niarahana tamin'ny mpanolontsaina. Tokolasy tovavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ny MBS ianao amin'ity takariva ity araky ny mahazatra moa dia manasa anao ampitiavana sy ampanajana izahay hitoetra iaraka amin'ny MBS indray hatramin'ny farany. Ny pejy eo amin'ny tontolon'ny fandraharana no antsika manohy ity fotoana ity amin'izao fotoana izao manoloana ny fanapotehana orinasa malagasy any amin'iny faritra vakana karatra iny dia velotaraina tanteraka ireo mpiponina mivelona amin'ny alalan'ny fambolena nisy araka izany ny fanadihadiana ataon'ny mpanao gazetiny MBS izay tonga any an-toerana amin'izao fotoana izao. Germaine Menjanahary sy Mathieu Princy. Araka izao hitasika amin'ny sary izao dia aty amin'ny ambanivohitra Antsirabe no misy anay amin'izao fotoana izao satria dia be loatra ary be dia be ny fikaikan'ireo tantsaha manoloana ny fanakatonana ny orinasa AAA dia nisy ihany koa ny faneho-kevitra ireo mpanao politika mahakasika indrindra ny fanakatonana an'ity orinasa ity nambaran'izy ireo fa sahirana tanteraka ny vahoaka ny vakana karatra amin'izao fotoana izao amin'ny fanakatonana indrindra izay orinasa izay satria tantsaha maro no mivelona amin'izany. Arahantsika mahafantatra fa raha vao miresaka hoe vakana karatra izay dia fambolena sy fiompiana no tonga voalohany ao an-tsaina. Eo ihany koa moa zany ny fiompiana omby vavy be ronono izay mihodina isan'andro ao anatin'ny fiainam-pianakaviana satria raha araka ny fanazavan'ireo tantsaha teo ireo izay dia ronono tsy latsaky ny 50 litatra isan'andro ho an'ny isa-tokantrano zany no amidy amin'izay orinasa AAA izay. Ndolo rahantsika ary ny fanazavany ity mpanao politika ity. Raha ny fikatonan'ny orinasa AAA ny orinasa AAA dia anisan'ny orinasa raha tsy teny ahako hoe izy ny orinasa ngeza indrindra eto Antsirabe. Ny fiantraikan'ny orinasa ny fikatonan'ny orinasa io dia miantraika any amin'ny mpiasa ho izay ahako teo miantraika any amin'ny mpamboly dikan'izany miantraika amin'ny tanànana Antsirabe ray vohatra mihitsy. Ary tsy tanànana Antsirabe ray vohatra any mamatsy ronono ao Betafo, ao Finanikkarena, ao Andranomanelatra. Hoaiza daholo ireo olona ireo. Marina vao izy ny lehibe ny faritra eto aminay eto hoe Ragova moa zany fa sao dia diso indray ny teny hoe Sograsy hono nariny teny. Raha Sograsy ngeringa aty misy trasy eo Lafarinina misy trasy eo fa ronono raha araky ny olona atao na ataonareo hoe ronono matsatsotsatso ara iny ronono vokatry ny olona iny fetsiketsehana tsy misy ohatran'ireny ary tokony hahatonga sainanareo. Ianareo milaza hoe tsy maharaka ny rononona Antsirabe fa hoe hanafatra ombinareo tsy zavatra mifanipaka zavatra ataonareo zany. Milaza nareo fa tsy maharaka ronono Antsirabe nefa ronono eto ary tsisy paka. Andefasanareo mpandraharaha zay mividy an'le ronono amin'ny vidiny tsy tokony ho izy dia hoaiza daholo ireo olona ireo. Izay ny fanadihadiana nataonay tetỳ an-toerana fa dia isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola ho tanterina aminao eto ihany moa ny akony izay fitarainany ireo tantsaha isan'ambaratongany izany hoe mivelona amin'io orinasa AAA io fa dia mirasoa antsika rehetrarehetra aza misaraka amin'ny fahitalavitra MBS. Naresaka ny teny amin'ny hôtely Panorama teny Andrainarivo teny androany nisy ny fikaonandoha sy ny fivorimbeza natao antoko politika maromaro ho famerenana ny tany demokratika sy ny tany tandalana eto amin'ny firenena fanadihadiany Asin'Andriamalala rindratsara ny tokiramarola. Antoko politika 3 mahatsapa famizotrany amin'ny lalana tsy tokony ho ale ny firenena amin'ny alalana fandikan-dalàna no nivondrona androany teny Andrainarivo. Tsy resaka ady toerana na fikatsahana seza fa tena fijerena ny tombotsoa ambony firenena tsotra izao. Efa nanomboka tany amin'ny fotoana nanomezana fahefana ny filohan'ny repoblika anao lalàna ka hatramin'izao fotoana izao dia tsy tambo isaina intsony ny fanitsakitsahana lalàna ataon'ny mpitondra fanjakana. Ataon'ny fanjakana zanak'Ialafa ny faritra sasany tsy mbola manana be ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna ka tsy azo ataony mangina manoloana izany. Manana ny asa amandraiky ny adidiny ireo solitenany vahoaka ireo sénateur sy ny député any amin'ireo faritra misy eto amin'ity firenena ity. Manana voix délibérative ireo any amin'ireo sehatra ireo
ka izy le faritra zany tsy anana ny solotenany dia tsy mendrika ny ovahana edikevitra be zany fa idina anatin'ny ordonnance ka horaisina ratification rehefa avy eo ty teniteneko ty zay a dia alako tsiny fa zay ny hevitra nyresako tamin'ny filoham-pirenena hoe tsy mety eo andriamato président fa raha misy ny loha hevitra tokony fampianana dia hoajaina satria nataonareo anatin'ny lalàna ny fanapahana azy. Ianao manana zo ianao irery ny ataoko hoe anendry an'ireo ray-patelony kanefa tsy maintsy mba jerena ny hevitry ny betsaka. Anao mba hitovy tantana ny fitantanana ny faritra rehetrarehetra tamin'ny firenena satria anisan'ny marary atsika zany. Samy miadika zany décentralisation effective zany tsika fa tsy atao hoe tambarotra politika fotsiny akory ny décentralisation effective. Marary ny firenetsika zany, marary ny mpiray-tanindrazana tsisitsisy any mahatsiaro tena ho adino ao anatin'ny fitonam-panjakana zany. Ka ity ary misy voafetra ny lalàna mba hisininy hoe mba eo daholo ny malagasy solotenany dia oferana ary amin'izay arefarefa amin'ny tany amin'izay resaka arabola araka budget. Iny e na ariary reny dia voly zany e fa ny asa taony sy ny fanarahan-dalàna ny tokony hitondra an'ilay izy a fa tsy atao ady aksisikaina ambanimbany ihany fotsiny satria raha zany no jerena za dia manamafy ny teniko mihitsy fa andao ary jerena amin'ny performance e. Mibaribary toy ny vaiakandrina loatra ny fanitsakitsahana lalam-panorenana nataon'ny mpitondra fanjakana. Tsy taza-potsiny ireo atoko politika fa iroso anohitra izany. Anisany anatrika ity fanasana ity mony avy amin'ny atoko tim. Ny zatra mahavelom-boly dia zao efa manomboka tsy miady irery intsony ny antoko tim ao anatin'izay fanoherana izay satria be dia be ny antoko izay tsy ataontsika hoe tsy mikambana ao anatin'ny rodiben'ny mpanohatra tonga namaly ny antso androany. Ary rehefa atao ny ataontsika hoe tsangatanana amin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay horaisina amin'ny fahitana ny toedraran'ny firenena amin'izao sy ny fihetsika ataon'ny mpitondra amin'izao dia azo lazaina fa lany zato isan-jato foana ny fanapahan-kevitra izay horaisina. Dikan'izay zany efa manomboka mahatsapa daholo ny rehetra amin'izay zavatra tsy mety eto anivon'ny firenena izay fa ny asa any miandry sisa dia ny miezaka mampafantatra ny vahoaka ny zava-misy marina sy ny tena zavatra ena amin'ny firenena ankehitriny satria mbola misy ihany manodina ny feo hoe resaka fitadiavan-tsezana eny atoko tim na resaka zavatra hafa mihitsy mahatonga anazy mijoro fa zay zany sisa ny asa miandry ny fampitana an'izay amin'ny vahoaka hoe zao zavatra misy ena antsika izao nefa tena tsy rariny intsony fa tena latsaka katerenana zao firenentsika izao raha tsy mitsangantsika manoloana ny zava-misy zao any mety tsy fantatra intsony zay efa rahan'ity firenentsika ity fa mety ho lasa didi-jadona sisa ny misy eto. Taorin'ny ora enina ny vorian'ireo mpanao politika ireto dia namoaka fanambarana raisana izy ireo. Manameloka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ACC amin'ireo fanapahan-kevitra maro tsy ara-dalàna sy ara-drariny no raisiny. Tsy manaiky intsony ny vaomera maleo tena misahana amin'ny fifidianana na ny seny amin'izao endriny izao. Mitsipaka marin-drano ny fifidianana atao amboletra izay kasaina atao amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana Desambra 2024 izao. Iroso amin'ny fanatanterahana ny fanadiadiana mahakasika ny raharaha doublon. Fe iaraha-miaina ny fahasairanana mianjady amin'ny vahoaka sy ny firenena dia miantso ny vondron-kery rehetra sy ankanavaka natevin-daharana sy aradi amin'ny fanarenam-pirenena. Masina ny tanindrazana. Amin'izao fotoana izao dia voizina hatrany ny resaka izay milaza fa anisan'ny androm-panjakana mandany vola ny antenimieran-dolona ary nihitatra tamin'ny resaka hoe anafoanana ity androm-panjakana ity. Fa inona tokoa moa marina sy ny anjara ndraikitra izany antenimieran-dolona izany ary manahoana ny teti-bolany ao anatin'ity fanadiadiany Jessica Miray sy Tahiriny ity no mamaly izay fanontaniana izay. Andraikitra dimy no sahan'ny antenimieran-dolona itovizany amin'ny antenimieram-pirenena ny fandanila lalàna ny fanaraha-maso ny asan'ny governemanta. Ity androm-panjakana ity ihany koa no misolo tena ny vondrom-bahoaka ity njaram-pahefana izany hoe mitondra ny teny miainga avy amin'ny ben'ny tanàna hatramin'ny lehiben'ny faritra sy ny faritany. Raha toka mitondra ny teny vahoaka kosa ny solomavam-bahoaka. Anjaran'ny loha olona ihany koa ny manao ny tombana ny politika mpanjakana
fakakevitry ny gouvernemanta ihany koa ny antenimieran-doolona. Misy ireo le hoe mera sy ny conseiller manaraka an'izay ny lehibe ny faritra sy ny mpanolotsaina azy ary ny ao ambonin'izay ihany koa dia misy ny faritany be ny faritany sy ny mpanolotsaina azy. Ireo zany no tena ahin'ny antenimieran-doolona. Miaraka amin'ireo anefa dia misy ihany koa ireo le momba ny ara-toe-karena satria tsy afaka manao tombana mihitsy amin'ny asan'ny gouvernemanta ny antenimieran-doolona raha tsy fantany ireo le hoe mahakasika ny toe-karena sy ny ara-tsosialin'ny olona. Le vondrona zany reo ndray zany le vondrona iahin'ny antenimieran-doolona. Izay le tena mampiavaka azy mihitsy samy hafa mihitsy le andraikiny. Novoizina hatramin'izay ihany koa fa androm-panjakana mandany vola ny antenimieran-doolona. Saingy tsy mitovy anefa ny teti-bola eo amin'ny antenimieran-doolona sy ny antenimieram-pirenena na samy androm-panjakana azy. Tsy dia ny le zany tokony hoe arakaraka le olona ao no izy fa nam'izao ary ny ataony ankajy misy zo ananany zany hoe avantage itsika le hoe zo fa avantage ananan'ny antenimieram-pirenena ny tsy ananan'ny antenimieran-doolona amin'io budget io sarotra miteny an'izany fa io moa zany dia hoe inona no entintsika ho an'ny firenena dia izay ananantsika eo ndao re anatanterahana n'ilay asa fa raha ohatra kosa le tsy ahafahana miaina intsony izay ny antony fangatahnay izay zany tsy nangataka mihitsy mihoatra raha nahita angambanareo jamais nivoaka ny vavan'ny antenimieran-doolona na ny loolona zany fangatahana ohatra hoe ny katikata re ny akoatran'izay. Fa ankoatra ireo mpanao politika sy fikambanana maro izay maneho ny heviny mikasika ity fifidianana olona ity dia tsy mitsahatra mitaky ny fanarahan-dalàna momba io ihany koa ny eo anivon'ny firaisamon'ny pirenena fa na dia tiany ny Zavandriamahefa sy Andra Kotomalala. Endrika tsy fanarahan-dalàna maro no misy amin'ny fifidianana olona izay kasain'ny fitondrana ho atao ny 1 Desambra ho avy izao. Ny antso ireo mpifidy vaventy hanatanteraka fifidianana tokoa mantsy ny seni. Mbola tsy feno anefa ny fepetra hanatanterahana izany. Maro amin'ireo faritra sasany ny mbola tsy manana ireo solotena ifidy ho amin'izany. Maro ihany izay efa nanendra ny fitondrana izay mikasika io tsy fanarahan-dalàna io. Hatreto aloha dia tsy miembotra fa manao letrezana hatrany izy ireo. Inona tokoa ary no mamaky ny fitondrana hanao ity fifidianana ity? Nangataka ilay fanafanan'ilay dekret miantso ny mpifidy tokoa ny KMF koa hoe satria mahita fa misy fandikan-dalàna vitsivitsy hitan'ny KMF koa hoe mahakasika an'izay dekret izay. Ohatra ny fandikan-dalàna hita ny artikla 290 amin'ny loi organique 2015-07 izay mifeny ny lalàna mifeny senazy dia mitanisa hoe izava ireo collège électoral izay tokony hifidy ny olona. Dia mahita izay fa tsy feny collège électoral amin'izao fotoana izao satria mbola tsy ao ny eo anivon'ny faritra sy eo anivon'ny province. Dia niteboka anankiray faharoa koa lalàna momba ny fifidianana izay milaza fa tsy azo atao ny manao fifidianana ao anatin'ny fotoana miorana. Tsy feno ny fepetra anatanterahana ilay élection. Ny 1 Septambra lasa teo no efa nametraka taratasy fitoriana teny amin'ny ACC ny KMF Knoe mikasika io tsy fanarahan-dalàna io. Ny 14 Septambra kosa teny amin'ny Conseil d'État. Naneho hevitra mikasika ny fitantanana ny commune Antananarivo renivohitra ankehitriny kosa ny sekretera général ny atokotiko Madagasikara Androany teny Andrainarivo teny makasika ireo tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitantana ny tanàna indrindrindrindra. Jessica Miray sy Tahirny aina. Saika ny fandirana trany teo amin'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo sy ny mpanolotsaina ny tsy fakany be ny tanàna ny hevitra ireo mpanolotsaina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Fandikan-dalàna ny toy izany hoy ny sekretera général ny Antokotim. Izy ihany koa izay efa sekretera général ny commune teo aloha. Misy rafitra tsy voahaja mihitsy ao amin'ny commune urbaine Antananarivo. Ary zay ny teneniko foana hatramin'izay hoe ny fitantanana ho aty amin'ny administration tsy mitovy amin'ny société privée reny. Ary tsy izay tianao atao akory ny tanterahana fa misy lalàna mifehan'ireny. Misy ny
rafim-pitantanana anankiroa, misy ny organe anankiroa, misy ny organe délibérant zay composen'ny conseil municipal, ary misy ny exécutif zay ny be ny tanàna no lehibeany. Tsy afaka mihitsy ny be ny tanàna manatanteraka zavatra tsy lanin'ny conseil municipal fandikan-dalàna zany, ary azo anenjehana ny be ny tanàna amin'ny andraikitra misy azy. Fa ny zava-misy amin'izao na mandika lalàna foana ary ny be ny tanàna dia mbola tafapetraka eo amin'ny toerana misy anazy izy ankehitriny. Zay ny teneniko hoe ny mahakasika ny commune urbaine Antananarivo manana mpanolotsaina be dia be ao zahay, zay maro ny zavatra tsy ampandalovina eo anatrehan'ny conseil municipal zay tsy maintsy tokony ho atao, ary maro ny zavatra tsy lany teo anivon'ny conseil municipal nefany ataon'ny be ny tanàna amboletra fotsiny ny fanatanterahana azy amin'izay. Nisy androany ny fivoriana no tanterahany avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, fantatra tamin'izany fa isy ny fiarah-miasa eo amin'ny FES sy ny commune mikasika ny code municipal d'hygiène fanadihadiany Njavandremahefa sy Andry Rakotomalala. No tanterahany androany ny fifanaovan-tsony teo amin'ny FES sy ny commune Antananarivo renivohitra. Tanjona amin'izany ny hamora ny fampiarana ny code municipal d'hygiène na ny lalàna amin'ny feny fahadiovana eto amin'ny farim-piadidian'ny tanàna Antananarivo, toy ny fanentanana ny vahoaka hanara-dalàna ary ny fitandrovana ny fahadiovana. Très content d'avoir pu lancer aujourd'hui le code municipal d'hygiène qui est effectivement une grande étape de la coopération entre la CEA et la Fondation Friedrich Ebert. Vous voyez, la question est toujours quelle est la ville dans laquelle nous avons envie de vivre ensemble. Et pour cela, il fallait des conventions, il y a des règles quelque part, oui, c'est vrai. Et je crois notre rôle en tant que fondation politique est toujours de supporter, d'accompagner les efforts des autorités locales et nationales par rapport à l'éducation, à la citoyenneté. Raha nambarany teo anivon'ny commune dia fanentanana ny vahoaka aloha no atao amin'ny alalan'ny peta-drindrina sy ny fampahafantarana amin'ny aina aman-jery. Hiatra kosa ny sazy ao aorian'izay ho an'ireo izay mandika lalàna, toy ny fanariana fako an-dalambe sy ny fanaovana maloto ankalamanjana. Ivadika amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety isika isan'ny manampy betsaka ireo mpanao gazety tsy ankanavaka ny fizarana trakefa amin'ireo sehatra maro samihafa irahan'izy ireo. Nisy ny fiofana izay nataon'ny fikambanan'ny mpanao gazety vehivavy teny Antanimena teny nanomboka androany. Miala rary nombana teny an-toerana niaraka tamin'ny Andry Rakotomalala. Mpanao gazety vehivavy sy mpisehatra ao anatin'ny serasera 3 no nisitraka fiofanana maimaim-poana mikasika ny valanaretina COVID-19 teny Antanimena nanomboka androany. Aritra romandry fiofanana io ny fikambanan'ny mpanao gazety vehivavy eto Madagasikara na ny AFGM no nikarakara ity fiofanana ity izay nahazo tohana rabola amin'ny AFD hifarana amin'ny fizarana mari-pankasitrahana ho an'ireo mpandray anjara rehetra moa izany. Natao indrindra ity fiofanana ity iresadresana ny tontolo manodidina ny journalisme scientifique fa eo anatrehan'ny valanaretina COVID-19 misy amin'izao fotoana izao dia noresahana anatin'ity fiofanana ity daholo izany ny ambavongovango ny hoe ina daholo ny zavatra mety ho hitan'ny mpanao gazety, ny traitement d'information anatin'izay manao zany atao hoe journalisme scientifique azany. Ny tanjona natao fampiofanana dia mazava loatra fa ny fivoarana trany ao anatin'ny asa fanaovan-gazety ary hipetraka trany ny hoe journalisme professionnel indrindrindrindra ho anay vehivavy mpanao gazety sy mpiserasera. Ho an'ny androany zao zay dia naka olona tompona andraikitra manokana ny ministère fahasalamana nanazavazava manokana momba ny COVID-19, ny fomba fiasan'ny ministère sy ny fanjakana ao anatiny, ny fomba fitraitena ny vaovao ao anatiny zany hoe ame anara-pahasalamana zany. Tombony mandreo mpanao gazety vehivavy sy ireo mpiserasera ao anatin'ny fikambanana AFGM eo mpanantanterahana ny asany ny fisiana fiofanana tahaka izao. Mambolavola ny toetsain'izy ireo ihany koa izany.
Be da be moa zany ny tombontsoa azo anatin'ilay formation indrindrandrindra amin'ny resaka hoe fomba fanoratana raha ohatra ka hoe momba ny fahasalamana. Ankoatran'izay ihany koa ny toerana aleha ohatra hoe misy zavatra anankiray tiana trandrahana aiza ny tokony aleha. Eo ihany koa ny hoe ohatra ny ahoana marina ny fampitahan'iny information iny mahatonga ny ohatra hoe ny zavatra tokony avoaka anankiray elaela vao azo. Ivaty amin'ny resaka sosialy sika tsy eto andrenivohitra ihany no mitranga ny resaka fitanilana na fizarana amin'ny tanila amin'ny fizarana sosialim-bahoaka fa anisan'ny niaran'izany ihany koa ny mponina tao Mahajanga androany. MBS Mahajanga no mitatitra ny vaovao. Miandry fanampina avy amin'ny fitondram-panjakana ny voakany Mahajanga amin'izao fotoana dia efa nisy aza ny faritra nahazo ka nahazo 9 kilao ny fianakaviana anankiray. Sarotra aloha ny maminany hatreto fa azo gondray isa-tokantrano ny fianakaviana eto Mahajanga. Raha oharina avy any andrenivohitra Madagasikara izay nahazo gondray araka hita amin'ireny haino aman-jery maro samihafa ireny. Ary izay nambarany ity sefokotany iray ity fa samy marary ary samy nandalovan'ny izany amin'ny ara-pahasalamana izany daholo ny era Madagasikara. Tokony ampitoviana ny fanomezana omena ny fokotany sy ny faritra ary ny commune sy ny eo anivon'ny faritany tsirairay avy. Hatreto aloha hoy nambarany ity sefokotany ity sarotra maminavina fa azo an'izany vary gondray izany ny eto Mahajanga sy ny fianakaviany. Etry andaniny dia ny fanaovana tsinotsinona ny sefokotany sy ny paramasaniny koa no olana eto satria lasa tsy manao ny asany sefokotany fa ny olona no hafa no manao ny asany amparanketina any zavatra tokony nataon'ny fokotany amin'izao fotoana izao. Lasa gidy izy ireo ankehitriny araka ny nambarany izay tokony andraikitra an'izy ireo hatrany no manao an'izany asa eo anivon'ny fokotany izany izay miteraka fimenemenona eo anivon'ny fokon'olona sy ny eo anivon'ny fokotany misy azy avy izay. Toy izao ary ny fanampanazavana makasika. Kevona sy fokotany na midito na mety toromarika hoe avatso ny anina avatso ny tokony atao fa tsy niala mihitsy ny sefokotany. Natao reny contrôle farany teny amin'ny letsika moa zany tato amin'ny EPP fiarovana zany nahitana Mahajanga be tsara maroso ambony ambany mangarivitra dia mbola zaiko aminao ihany fa tsy moramora fanaovana ny carnet-n'olona rehetra tanàna. Carnet tonga ny olona zay vao very ny carnet ny may izao anisy nanao recensement tany ambadika tany tsy nanana carnet tonga nanao carnet ary mbola misy tabela reo reny hitanao. Fa eo amin'ny resaka famokarana sy ny fambolena ny faritra loatra mangory kosa indray dia mienjandro ny tady amin'izao eo amin'ny be ny tanàna ny vohimena sy ny fikambana ny tantsamy avitena na ny fitami olana eo amin'izay resaka fambolena ny toeran'izay moa no voalaza fa antony izany. Taterin'ny mpanao gazety any Ambatondrazaka. Fanaparam-pahefana izay no amaritandry zareo fikambana ny tantsamy avitena na ny fitami ny fanamborana ireo tantsamby isa 10 raha nanetsa teo amin'ilay toerana tsona hoe Anosimboangy ao anatin'ny tanàna ny Vohimarina. Tsy vetany nosamborana moa ireto tantsaha miisa 10 reto fa dia mbola nampanaovana taratasy andofo olona 10,000 tsirairay avy. Manao antso amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny filohan'ny fikambana ny tantsamy avitena na ny fitami tonton Rayex. Mba misy toerana kely ao anatin'ny fikambanana mba ho aketsy dia lasa gendarme sy miaramila indray no sambotra ka lasa hidina violon revogena kely dia ampanaovina engagement lettre d'engagement mandody mialina ariary. Efa nisy ny fangatana fitsirina ifotony izay nidinan'ny OMC faritra loatra mamboto amin'ny herintaona taka ny tenanay ao pare mba tsy hisy tsony zavatra toy izany fa mba samy mipetraka eny fa rehefa fa tsy nahazo ianareo dia mbola tokony misy firesaka ifampiresana. Nanindry mafy nefa ny be ny tanàna raha nanontanianay fa dia voafaritra ao anatin'ny tany arovana itoerana namboleny ireto tantsaha ireto saingy ny mpitantana teo aloha no tsy savelively nandrainy ndraikiny. Ka rehefa naheno ny fitarainana avy amin'ny tompon'andraikitra ny VOI reo polisy njetra enatra taty amin'ny foibe durel taty zahay hoe misy ny fanimbanana zany faritra rovana zany tatoato dia nandrainy ndraikiny amma be ny tanàna. Mienjandro ny tady eo anivon'ny fikambana ny tantsamy avitena na ny fitami sy ny be ny tanàna eo anivon'ny commune Vohimena ka andrasana izay fandaminana hoentiny eo anivon'ny tompon'andraikitra ara-panjakana.
Hoany Ambovombe androy kosa isika na voarory mpiasa-panjakana ny osika sy alatra miseho tany Ambovombe tany volana vitsivitsy zay nandray atanana ny fanadihadiana teo anivon'ny zandarmarim-pirenena any Antoerana rehefa nahavoray fitoriana avy amin'ny fianakaviany izay niaran'izany asa ratsy izany. Nisy mony tafa nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tanteriny Mialy Raronombana sy Andry Rakotomalala. Tanàna lefitra iray sy tompon'andraikitra iray amin'ny commune ambanivohitra Maripoloty, distriktina Ambovombe no nahitra ponjavonjo maikany Antoerana omaly alarobia. Fanaovana osika fibodona fanana vehivavy iray nanambady mpanao safira, maty voatifitra ny voalohany volana May teo no niampangana azy ireo tamin'izany. Ankoatra azy roa lahy ireto dia olona roa hafa izay nahitana ny ralany be ny tanàna perinasany Antoerana ary londoa ampisorona amin'izao asa ratsy izao ihany koa no nahitra ponjavonjo maika. Rehefa natao ny fanadihadiana dia hita tao anatin'ny fanadihadiana fa ihaova izay vadiny tompokila soja tovonday taloha amin'ny zanany efatra, izany hoe ihaova taorian'ny sarahany tamin'ny soja tovonday dia nanambady any Jocelyn ary niteraka ray zareo atao hoe Hercule no anarany. Izany hoe ireto zaza efatra ireto zany no nanaovan'ny haova taratasy osika izay nataony tany amin'ny commune rurale Maro Alpoty izay nanaovany taratasy fananganany zaza amin'ny anarany soja tovonday laty efa maty. Ny tanjona izay tiana tongavana ao anatin'izao fisavorovoroana izao dia ny fakana ny fananany Madame Brigitte sy soja izay miara-miary tany lakaka ka nazahoana an'ireto 4 tany trano reto. Araka ny voalaza trany dia isan'ny ahihina ho nitifitra sy namono io lehilahy tompon'ny fiara sy trano ary tany ity ralahana be ny tanàna ity. Nanaovany ity farany sy ireo mpiretsi-kombakomba tamin'ny osika tamin'ny alalan'ny fangalarana sy ny hany maty avy eo ny fangalana ireo fananany. Marina moa fa mbola tratrany sazy miantona mandritra ny 5 taona ity ralahana mpiasa-panjakana ity izao nidoboka ponja noho ny ralahy hafa izao. Andeo amin'ny faritra Diana iny kosa indray isika ao tamin'ny tanàna Nambanja ao lehilahy iray namony ainy tamin'ny 4 Septambra lasa teo noho ny antony izay tsy fantatra dia mitaky ny amoahana ny marina mikasika izay indrindra nafaty ity lehilahy ity ny fianakaviany. Mitatitra ny vaovao moa Lenda William MBS Ambanja. Mitaky ny isokafan'ny fanadihadiana na enquête ny fianakaviana sy ny vadina velan'ny tompokilahy Robert mpiasan'ny cantonnement hoe Euphorie ny Ambanja nindosy ny fahafatesana tamin'ny Zoma 4 Septambra lostio tany amin'ny tanàna kely ny Andriamatoa Fianorivo fokontany ny Antsabe centre commune rurale ny Antsabe centre izay lazainy maro hoe Agnalabe. Voahiraka natanteraka asa fatao ny magnaramaso ny atiala ny RNI tsara tanàna araka ny ordre de mission nomezana azy maharitra tsy tambiny 10 andro nanomboka tamin'ny 17 Aogositra 2024 efa iraka faharoa io. Niaraka tamin'izany ny mpitandro filaminana valolahy fa hoe tsy maintsy mahasambotra olona ny tanjony. Marobe ny fanontaniana mipetraka tamin'ny fianakaviana sy ny vadina velany amin'ny antony nahafaty an'ny tompokilahy satria voasoratra tamin'ny taratasy certificat médical de déclaration de décès fa hoe mort naturel ary araka ny entourage i tompokilahy dia tezainy aretina cardiaque ho izy dokotera tamin'io taratasy io nefa tsy izany velively ny zava-misy ho izy ny vadina velany. Vadiko tsy natiny cardiaque azahoako izy ny vonen'olo tsy haiko zegny ino hantony tombotsoan'olo zegny nahavagnony le fomba ratsy karaha igny voa izy zegny. Fa apetrako aminareo fanjakana anjaranareo magnadihady ny raha misy ny folaka taholagna amin'ny tagnanany araiky agnabo ty folaka tahezan-davany ty folaka sitrinazy ty ato zegny folaka nitsepika agnatiny karaha igny lelanazy ty amizay mifotitery ambady ilany aty fenolo agnaty vavana jiaby izany zambo nahita izy teo fo baka nahitako izy farany fa ro nampiseky izy jiaby tao ny volagna fa zegny aby ny tany maratra olo maty zegny tokony fa olo maty fa 3 andra tokony henjina hinjitry fa izy apetraka malemy any hoe safety tsisy raha mamahagna tianazy.
fa ny maresaka iraisam-pirenena no tsika manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity saika mbola ao anatin'ny valaretina covid-19 fo avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao ireo firenena maneran-tany ary nilaza ny filoha Donald Trump filoha amerikanina omaly alarobia fa efa vonona izy ireo ny amin'ny vaksiny atoato fanady adiny mialirary nombana sy Andry Rakoto Malala. Vaksiny fanefitry ny COVID-19 mahatratra amin'ny 100 tapitrisa no nambaran'ny filoha amerikanina Donald Trump fa hozaraina ny États-Unis mialohan'ny hafarany ity taona ity. Notoeriny filoha amerikanina ity izay nambara Robert Redfield talemisana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana ny aretina ny toerana na ny CDC. Ity farany izay nilaza io maraina io fa amin'ny tapaky ny taona 2024 na mialoha kelin'izay vao mety izy vaksiny fanefitry ny COVID-19 marobe ivoaka. Nambarany Donald Trump izay manomana ny fividianana sahady amin'ny volana Novambra ho avy izao tamin'ireo mpanao gazety any an-toerana fa nanao fahadisoana io tale io raha nilaza izany. Naneho ny heviny nandritra ny fakanambavany azy teo amin'ny anteny merandoholona kosa i Robert Redfield fa any amin'ny tapaky ny taona 2024 any mihitsy vao izy vaksiny fanefitry ny COVID-19 ivoaka. Nanambara kosa nefa ny tompon'andraikitra misahana ny fahasalamana iray any États-Unis fa azo vinavinaina ny isiany vaksiny fanefitry ny COVID-19 amin'ny Novambra na Desambra amin'ity taona ity saingy natokana ho an'ireo olona tena marefy ihany izany. Dia izay tsara ho fantatra mikasika ny vaksiny any États-Unis izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatonanay ny fampalalam-baovao ny MBS tamin'ity alina ity akasitrahana feno hatrany ny safidinao tsy misaraka amin'ny MBS na andro na alina indrindra ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao akasitrahana ny teknisianina sy ny mpanao gazety ireo mpakasary ny arany salata ao anatin'ny fanatotosana manome fotoananao raha mpitso ny fampalalam-baovao ny MBS amin'ny ora mitovy ny tenanay dia mirary ny sosiny tsara soavalina.